Ny tetikasa FTA izay vatsiany faravola, ny orinasa fifamanoro dia manolotra ho anao ny fomba fikirana ny masombolovy eo anivon'ny orinasa fifamanoro. Misy dingana maromaro ny famokarana masombolovy eto amin'ny fifamanoro alohan'ny atongavany eny amin'ny mpanjifa. Miainga avy ao amin'ny laboratoara izany, mandalo ny fambolena ao amin'ny serra sy ny fampitomboana azy any amin'ny faritra avo ary ny fampitomboana amin'ny masomboly eo anivon'ny fivondronan'ny tantsaha-mpamokatra masomboly na ny GPS. Arak'izany, dingana iray andalovan'ny famokarana masombolovy ny fiarah-miasa amin'ny fivondronan'ny tantsaha-mpamokatra masomboly. Ho hitantsika manaraka eto ny fanadihadiana fo natao tamina membre iray amin'ny coopérative Mevandrokavato izay miara-miasa amin'ny fifamanoro amin'izany famokarana masombolovy izany. Ramatoa Rasoanarivo Sanalsoa dia membre ao amin'ny coopérative Mevandrokavato. Afaka ambaranao aminay ve ny mombamomba izany coopérative izany? Ny coopérative Meva ny foibe-toerany dia eto Androkavato. Coopérative Meva niorina tamin'ny taona 3 ka ny antonasany dia famokarana masomboly. Mpamokatra masomboly miara-miasa amin'ny fifamanoro ary ny tanjona ankehitriny dia ho fampiroboroboana ny fiainan'ny tasaha indrindra amin'ny famokarana masomboly satria rehefa mahazo masomboly salama ny tatsaha afaka mamokatra ho an'ny tegnany manokana koa izy avy eo fa tsy masomboly ihany no vokariny mivoatra isanandro ny tovom-piainany indrindra ny ovy 3 volana dia vola. Marobe ny tasaha mpamokatra masomboly ety Androkavato mamokatra ovy dia mividy camion, mividy 4x4, mividy Mazda. Anatin'ny membre zao efa misy manana camion maromaro. Ovy nefa ny vokariny tamin'izay, indrindra ty famokarana masomboly ity izany tena anisan'ny mamelona ny tatsaha tety. Dia manahoana fahitanareo ny masomboly izay vokariny fifamanoro? Hatreto aloha ny masomboly ny fifamanoro dia sady tsara, salama, mamokatra tsara. Ny masomboly salama moa dia afaka mamokatra tsara. Salamina ny olombelona raha rehefa salama dia mamokatra tsara. Ary raha manao fampitanareo ety Atsah zany dia manahoana fahitanareo? Misy fahasamihafana ve le masomboly avy ao amin'ny fifamanoro sy le hoe masomboly avy ety ihany no ahodina? Tena misy dia misy tokoa ny fahasamihafana satria ny masomboly avy ao fifamanoro sady vaovao, salama tsara, voara-maso tanteraka, fa ny masomboly vidiana any ivelany kosa dia efa visaka, efa matikapoka ozy ny olona ety. Dia na milahatra eo Atsah eo ara dia mbola hafa izany ny masomboly hoe tany amin'ny fifamanoro sy ny masomboly vidiana teny amin'ny sena. Ary amin'izao ary le karazana masomboly maromaro ve ny karazana masomboly vokarinareo avy any amin'ny fifamanoro? Ie, amin'izao fotoana izao izany dia maro karazana ny masomboly vokarina avy any amin'ny fifamanoro. Misy karazany marobe, Meva, Magneva, Diamondra, Harena, Maharevo, Martia. Izay izany misy ety amin'izao fotoana izao. Dia mahafa-po anareo ve le vokatra azo avy eo? Ie, mahafa-po. Raha izay ary ny fahitan'ny tantsaha masomboly vokariny fifamanoro dia andeha ho jerentsika manaraka eto ireo dingana lalovan'izany masomboly izany alohan'ny atongavany eny amin'ny tantsaha. Toy izao ny dingana raha an'ireny masomboly ovy ampiasain'ny tantsaha ireny raha mivoaka avy teto amin'ny fifamanoro izy. Rehefa hita mikaroka fa tsara sy mety eto amin'ny tantsika ary azahoana vokatra tsara ny karazana ovy iray dia mandefa sationany aty amin'ny laboratoire antsoina hoe laboratoire de culture in vitro izy hanomboana ny famokarana masomboly ovy. Ny tsiron'ny ovy no ampiasaina ato amin'ny laboratoire amin'ity teknika culture in vitro ity na fambolena anaty tavoahangy.
Alohan'ny karakarana ny tsironovy dia karakaraina aloha fangaro ampiasaina ambolena azy. Io fangaro io dia amboarina ato amin'ny laboratoara ka ny fangarony dia simika avokoa ny akamarony. Lanjaina tsirairay ny singa simika ary araraka tsirairay ao anaty rano, afangarona tsara dia afanaina ary avy eo dia zarazaraina amin'ny tavoahangy kely na bokal. Rehefa vita izay dia andrahoina mandritry ny 20 minitra amin'ny hafanana 570 degré. Rehefa vita indray izay dia entina any amin'ny efitra fikarakarana amin'ny masom-boly izay mbola ao amin'ny laboratoara ihany. Karakaraina manaraka ny karazana fanafody sy rano anadiovana ny tsironovy. Ao ny alcool, dia ao koa ny rano voadio ary ao ny eau de javel. Alaina ilay tsironovy dia ampandalovina amin'ireo fanafody sy rano ireo mandritry ny fotoana voafetra. Rehefa vita izay dia tapatapahana ilay tsironovy ary ambolena ao anaty tavoahangy kely misy ilay fangaro efa karakaraina teo. Apetraka ao amin'ny efitrano iray izay efa voakarakara sy voatokana ho an'ity teknika ity ilay tavoahangy misy ny tsironovy teo, ary izany dia mandritry ny 2 volana. Tapitra izay 2 volana izay dia mahazo zava-maniry feno, izany hoe misy raviny misy tahony ary koa misy vakany. Mbola ampitomboina ao amin'ny laboratoara aloha io zava-maniry teo io amin'ny alalan'ny fanaovana bouture, izany hoe tapatapahana isaky ny taonany indray ilay ovy kely. Rehefa azo ilay botira kely dia ambolena indray ao anaty bokal efa misy ilay fangaro vaovao. Apetraka mandritra ny 2 volana indray izany amin'ilay efitrano voatokana. Toy izay izany ny fikarakarana amin'ny masom-boly ovy ao amin'ny laboratoara. Rehefa tapitra indray io 2 volana io ka efa maro ny ovy kely azo avy ao amin'ny laboratoara dia tsy atao botira intsony fa avoaka ao amin'ny laboratoara dia ambolena ao amin'ny serre. Ao amin'ny serre ao dia misy fikarakarana maro sy manokana izay tsy maintsy atao alohan'ny fambolena. Diovina tsara aloha ny serre avy nisy ovy, esorina ny tany efa niasa sy ny fanambaniny izay vatokely sy pozolaniny ary traitena fanafody avy eo ny serre. Soloina vaovao indray ny fanambaniny ary mikarakara ny tany ambolena ny ovy kely avy eo. Toy izao ny fangaron'ny tany ampiasaina ao amin'ny serre: fasika 2 apateliny dia tany mainty 2 apateliny, asiana dolomi kely ary afangaro tsara avy eo. Vita izay dia traitena amin'ny entona mandritry ny 2 ra amin'ny hafanana 20 degré celsius, izay vao azo ampiasaina ao amin'ny serre ny tany ambolena ny ovy kely. Esorina ao anaty bokal ny ovy kely, sasana amin'ny rano ny fakany ary atsaika tsirairay ny famboly azy ao amin'ny serre. Maniry ao anatin'ny serre ao ny ovy kely ary rehefa mahatratra 2 volana eo dia torofana amin'ny tany efa nitraitena tamin'ny entona ihany. Ny voly ovy ao amin'ny serre dia traitena fanafody matetika mba hahazahoana masom-boly salama tsara. Dia mba hahazahoana izay masom-boly salama tsara izay ihany dia mila fitandremana tsara ny fivezivezena ao amin'ny faritra ny serre. Ny faharetan'ny voly ovy ao amin'ny serre dia mitovy ny voly ovy eny an-tsaha ihany, 3 volana sy tapany ka hatramin'ny 4 bolana arakaraka ny karazany. Ny ovy azo avy amin'izany dia ovy kely antsoina hoe mini tubercule. Vodiny ovy kely io dia io no antsoina hoe masom-boly lohany. Ilay vodiny ovy kely azo avy ao amin'ny serre teo dia ambolena any amin'ny toerana sy mety amin'ny ovy ho fampitomboana azy indray mba hahazahoana vokatra betsaka sy tsara amin'izay.
Rehefa ho ampitomboana ilay vokatra azo avy amin'ny toerana hafa teo dia eo izany manomboka ny fiarah-miasa amin'ny fifindronan'ny tatsapa-mokatra masom-boly na ny GPS.